Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia faly manonona ny fiadanany amintsika rehetra amin'ny alalan'ity fifampiresahantsika mampitainy ny tambazotra serasera fantsona sy fahafahana tombony omen'Andriamanitra atsika ho fitaovana ampitatsika ny herin'ny filazantsara sy andraisantsika lesona ao anatin'ny fifananarana mifototra betsaka amin'ny soratra masina vonahitra ho an'Andriamanitra tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonantsika izany tombony sitrahantsika izany ary azy rery ihany ny vonahitra. Vavaka isika. Sotranao zay Kristy Jesosy raha mbola nomenao an'izao fotoana izao, nomenao loha hevitra indray koa anio ho dinihanay miainga foana amin'ny soratrao, miainga foana amin'ny tsindrimandry nomenao tamin'ny alalan'ny mpaminany, ny mpanjaka, ny mpisorona, ireo zokiolona sy ireo antom-panahy rehetra mamioditra manoloana ny sitrapon'ny filazantsara no ankadirenao tamin'ny alalan'ny fitarihanao tao anatin'ny témoignage nasehoan'izy ireo, dia iteraina ianao avokoa izany rehetrarehetra izany ary ty fotoanan'io ty ihany koa tompo dia tononiko mahery amin'ny fahefanao mba tsy hanana ny devoly irika. Mangataka betsaka aminao zay tompo, anokatra ny masom-panahinay, anafory ny momba anay rehetra ahafahanay mandray zavatra pozitiva rehefa misy fanararotam-potoana tahaka izao indrindra tompo fitsilovanay izay tokony tsilovina ao anatin'ny loha hevitra tahaka an'izao mifandraika foana amin'ny sitraponao ahafahanay misambotra ny herin'ny filazantsara miaina izany ary mivelona ao anatin'izany. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Loha hevitra an'io dia mikasika ny zaza maditra. Zay ny loha hevitrantsika anio. Tena olana be mihitsy ho an'ny ray aman-dreny tokoa izany hoe manana zaza maditra izany. Za manana zaza, manana zanaka roa lahy, mitaiza zanaka roa lahy zany, ny ray efa lehibe ihany efa 20 taona, ilay farany mbola eo amin'ny 10 taona mahery kely eo. Fa rehefa tena misy zany ohatra hoe betizy, adalana na zavatra ohatran'izany ataon'ireo zanako ireo, dia tena hoe misy déchirement be mihitsy any anatiko any amin'ny maha ray aman-dreny misy zavatra tena hoe tsapako vesatra be mihitsy any anatiko any. Ary izay zavatra izay dia entiko manindry ihany koa ho an'ireo ray aman-dreny rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra ampahireziko eto amin'ny fanabeazany ny zanany, ny fitaizany ny zanany, ny fanomezany ny fahendrena rehetra no ratoviny par rapport amin'ny expérience ny ainany hatramin'ny hoe vanim-potoana tonga izy ray aman-dreny niteraka ny tombo taranaka zany na zaza, dia la herim-po entiny ao anatin'izany tsapako mihitsy zany le hoe tena hoe souffrance fardeau entin'ny ray aman-dreny manana zanaka maditra. Ho jerentsika hoe inona ny tena antony mahatonga ny zaza anankiray aditra. Ity am-piandohana dia tiako ny manipika amintsika fa ilay loha hevitra hoe zaza maditra, zaza izany dia tsy injaraiko ao anatin'ny fehi-kevitra anankiroa izy io. Dia ao ny zaza ara-taona, ohatra hoe misy ny nourrisson zaza voamonono, dia manomboka eo amin'ny 1 taona eo ny ankizy dia misokatra ny subconscience any afaka misaisira any amin'ny tontolon'ny saina iresahantsika izay, afaka misaisira information izy mitahiry fitadidiana nofy sy ny zavatra ohatran'izany revirevy matsapa émotion, fifaliana, mibahana be ao anatiny zay rehetrarehetra misy disque dur amin'ny fonina zany. Efa ao zay disque dur zay fa eo izy vao tena hoe manomboka ny développement ary eo indrindra no mahatonga ny ireo expert zany hoe ny zaza eo amin'ny 1 taonany io
tsy tokony miraté éducation ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny zany na miraté éducation eo amin'ny fahentonany zaza eo dia misy conséquence izay ao anatin'ny fitombolon'ilay zaza. Eo amin'ny cas pratika dia betsaka ny zaza no dévier rehefa alazo hoe ado izy na ao anatin'ny hoe maturité ihany koa izy satria raha le ohatra laitsika teo hoe fahentonana izy ohatra hoe tratran'ny traumatisme izy par rapport amin'ny expérience ny ainany ohatra hoe mialatsiny amin'ty ohatra mahitsy be ty ohatra hoe nisy ny viole izy sanatriny zany no zavatra manjaka be amin'izao vanim-potoana iainantsika zao asany devoly be mihitsy de miteraka traumatisme ao an'ilay zaza iny fa iny zavatra tanteraka fahasimbana tamin'ilay zaza iny zay mikapiten'ilay disque durany subconscient zany dia mitondra effet cause ratsy be mihitsy amin'ny fitombolon'ilay zaza ary mila travail be ara-panahy be manatio an'izay ary zany mahatonga ny zaza rehefa misy interview ohatra ao anatin'ny témoignage ohatra hoe c'est à huit de hoe ahoana vous avez vécu comment votre enfance, c'est très difficile, père alcoolique, séparation amina famille brisée sy ny zavatra ohatran'izany mitantara eo le zaza tena hitanao mihitsy any hoe ay traumatisé izy tena hoe nisy effet cause tamin'ilay fahazazana lay zavatra iainana de izay mitohy amin'ny asany devoly satria tsika à la base bible foana ny devoly tsy ho avy raha tsy hamono andrava andringana ametaveta animba zaza idéstabilité an'izay croissance sany hoe fahazazana makany amin'ny fahamatorana izay tsy azotsika lavina izany ary ao anatin'ny baiboly dia betsaka ny tantara manome caricature ny zavatra resantsika izany. Ny oabolana toko fahafolo andininy voalohany dia mampianatra tsary mampita fahalalany Solomona mpanjaka hoe ny zanaka endro izy mahafaly ny rainy fa ny zanaka adala ozy dia mampahory ny reniny. Ny zanaka endry mahafaly ny ray aman-dreniny fa ny zanaka adala mampahory ny ray aman-dreniny. Tena marina ho io. Za zao ray mananjanaka. Ianao ihany koa isika rehetra zay miteraka. Be da be mihitsy ny olona ny maniry zaza ary ny zaza dia fantatsika tsara fa azo antsoina hoe bénédiction, azo lazaina hoe fitahina, azo ambara fa hoe richesse arena, zavatra ohatran'izany zany. Ary tena hoe ny olona tsy mahazo zaza izany tena hoe mijaly fadiranovana, misy zavatra vesatra be ao anatiny ao, misy be da be ny antsony tsy ahafahan'ny olona anankiray mahazo zaza, misy contexte be da be zany selon spirituellement, misy resaka effet cause, misy attaque-ny satana, misy ozina, misy zavatra ohatran'izany fa bref tsy any ny sujet atsika fa ny sujet atsika eto amin'ilay hoe zaza maditra entre parenthèse kely izay atreo zay lay tsinjara voalohany hoe misy ny zaza ara-taona nourrisson, enfance, adolescence zay de mitovy amin'ny resaka ohatra hoe cadet, benjamin cadet, ny junior, senior ary tsika rehetra ngamba ny tiako ambara amin'izay zavatra izay fa misy ihany koa lay tsinjara faharoa ao anatin'izay contexte hoe zaza izay de tsy inona akory fa olon-dehibe ohatratsika izao izy fa monsieur comporté ohatran'ny zaza. Eo indray isika de miresaka ohatra hoe mpitondra firenena, président na république, premier ministre, na koa hoe mpitondra fivavahana, raha biblika zao de ohatra hoe ny zanak'Israely. Zanak'Israely de tena hoe tahaka ny zaza mihitsy maditra ary tena hoe nampiaika ny Jehova mihitsy, nampiaika ny hoe Elohim mihitsy ny faditran'ny zanak'Israely. Misy passage any amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy miteny hoe ry fariseo jamba ozy izy aveugle mihitsy, aveugle an'ny fahotana, aveugle an'ny amafisapo, aveugle an'ny fanaratsy amin'ny lafiny rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa lay toe-po anohatra foana ny sitrapon'Andriamanitra isaky miteny Jesosy Kristy de parole contre parole foana. Kanefa ny pharisien
de tao anatin'ny antsoina hoe fiangonana hebreo, zanak'Israely. Tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy mandray azy. Ny bokyn'ny Jaona misy an'izany, andiny soratra masina izany. Izay zany, izay tsinjara faharoa izay de manambara fa ny olon-dehibe ihany koa de misy an'izay toetra fahazaza izay. Fa tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe tsinjara taona ny mahazaza. Eny ary tompoko, zaza maditra. Taky ny ahoana ny fiseho an'ity hoe zaza maditra ity eo amin'ny lafiny ara-panahy. Raha mandinika isika ny zavatra niseho tao amin'ny sahany Edena, resaka ny Adama sy Eva izany isika de misy an'Andriamanitra raitsotoa, création, namorona ny voary izy, namorona ny lanitra sy ny tany izy, tamin'ny andro faheno izy namorona ny zanak'olombelona lahy sy vavy. Tsy miresaka lahy sy lahy na vavy sy vavy tsika, mariage pour tous sy ny zavatra ohatran'izany, abominable contre nature, eo anatrehany tsy to, fa tsindriko tsara hoe lahy sy vavy. Ary ny fomba namoronana dia itsika rehetra hoe vovotany, ny volavinainy de nasian'Andriamanitra tsy to fofinaina. De ny lahy ny voaforona voalohany de nalaina indray ny taola tehezany lehilahy i Adama, nataony Jehova sondry tory i Adama, dia ny voronina apartinany indray ny vehivavy. Zaza maditra tao amin'ny sahany Edena nefa dia naditra ireo zaza ireo. I Adama sy Eva ny resaka eto. Naditra ireo zaza ireo satria nisy an'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay nandidina Andriamanitra tsy to an'ireo zaza ireo hoe amin'ny vanim-potoana, amin'ny andro, amin'ny ora sy ny segondra ihinananareo, itendrenareo an'ireo azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ireo de ho faty tokoa ianareo. Eto zany ny ditra de izay esprit hoe miodina amin'Andriamanitra izay. Izay esprit izay nefa tsy tao amin'ireo zaza ireo, tsy tao amin'ny i Adama sy Eva, fa azo panahy i Eva. De nisy ditra tafiditra tao anatin'ny Eva, de ny ditra tafiditra tao anatin'ny Eva iny no niampita tany amin'ny Adama tamin'ny alalan'ny séduction, ary tonga tafasaraka tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva. Ny zaza maditra tompoko de aza mieritreritra mihitsy isika fa hoe tafakambana amin'ny ray, fa ny zaza maditra dia tafasaraka tanteraka amin'ny ray aman-dreniny izy. Ary zay ilay fampidirana nataoko tany amin'ny vonanomboka, nanao teny fampidirana hoe rehefa misy betizy ataon'ny zanako de tsapako misy déchirement be mihitsy ato anatika ato. Ray aman-dreny tokony atsapan'izany. Nataoko eto spirituel ary sika matsapan'izany satria misy aina, misy lien, misy cordon. De mihetsika io zavatra io. De eo lay fisarahana. Eo lay fahatapahana. Satria lay ato anatiko, lay aina ato anatiko mahita fa tsy mety, tsy araka ny soa sy ny sahaza sy ny tsara lay ataon'le zanako. Kanefa lay zanako mirenonse an'izay tsara sy ny soa natoloko azy sy ny taritako azy zay. Dia lay aina anankiroa zany misy fifanoherana, de zay lay déchirement, zay lay fisarahana, tapaka ny cordon. Ary ao anatin'io matetika de misy ny fifandonana mahery vaika ho an'ny tokantrano tsy manana an Jesosy Kristy, satria misy lay hoe rébellion, misy ny fugue, misy ny découche, misy ny fifandonana mihitsy. Tena hoe manangatsandry mihitsy, zavatra misy daholo zany. De zay nefa le ambaran'ny soratra masina hoe rehefa tonga amin'izay teboka izay le izy de hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana, fa Andriamanitra dia tompon'ny fiadanana. Ary zay le maso tao amin'ny sahany Edena, Andriamanitra nametrapetraka tsara, nametraka lamma, tsy niasa tsy nihinana, tsy nisasatra ny zanak'olombelona, misy lamma tsara be mihitsy napetraka Andriamanitra niaraka tamin'ny voary, malgré hoe nisy ny cohabitation tamin'ny Satana. Satria sazon'ny Satana nanjerana anazy tany an-danitra izay. Dia manome image an'ny ankohonana. Raha araka reo ny fanazavana
no zaraiko teo dia manome imazy ny tokantrano anankiray ray aman-dreny ihany koa mananjanaka maditra ohatran'izay io zavatra misy eo amin'ny zanaka maditra io. Fa raha détailletsika dépouilletsika encore et encore ny fanazavana dia fetsiny devoly marantsaina satana fa verimberitsika eto foana zany manamafy ny soratra masina tsika fa ny zanaky izao tontolo zao dia marantsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava be zany soratra masina izany tsy mila explication ankoatra. Riavana maninona no tsy niatake ny séduire ny Adama ny menarana tao amin'ny sahany Edena satria fantatry ny menarana fa Eva dia faible kokoa satria tamin'ny taola tehezan'ny Adama partie en corps ny Adama no namoronana any Eva. De misy an'izay antsoina hoe faiblesse izay par rapport amin'ny hoe i Adama dia noforon'Andriamanitra mihitsy tamin'ny vovotany. De hitan'ny satana izay endrika famoronana misy. Za tsy miteny hoe inégalité, za koa tsy hiteny hoe satria Andriamanitra tsy eo am-pon'Andriamanitra zany. Fa ny fijerin'ny satana fijerintsika olombelona nahita an'izay par rapport amin'ilay intelligence atsika olombelona, intelligence ny satana démonie. Raha vao miresaka olombelona tsika dia mbola y compris ao anatin'ny enveloppe hoe fahendren'ny satana. Satria mbola nofo olombelona nofo. Zay teraky nofo dia nofo zay teraky ny fanahy dia fanahy. Nofo amandraty tsy mahazo mandova ny fanjakan'ny lanitra. Fa pitoy daholo zany zavatra resantsika izany. Dia hitan'ny satana izay somary hoe lacune kely izay dia nisezirany evy satana. Dia ohatran'izay ihany koa ny fomba fiasan'ny démonie, fomba fiasan'ny devoly amin'ny zaza maditra anankiray. Mandinika ny démonie hoe io misy ankohonana, misy problème eo ankohonana io, misy pera alcoolique eo amin'io ankohonana io, mikorotana be io tokantrano io, misy olona tonga miloka foana ao anatin'io tokantrano io, mandeha ny teny ratsy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany ny alcool sy ny sisa rehetra. Basika be zany zavatra resantsika zany. Fa misy zavatra mbola pire noho izany zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa point par point en détail manao analyse ny démonie, manao analyse satana. De par rapport amin'izay manquement izay, par rapport amin'izay besoin izay, par rapport amin'izay lacune izay lesiko izay, tahaka an'ilay ohatra niraisintsika tao amin'ny sahany Edena hoe Eva no nisamborin'ny démonie, dia manao attaque satana. Ary any amin'ny zaza, teo tsika dia niresaka hoe zaza enitaona, mbola tsy manana défense, tsy manana mpiaro, tsy manana réflexe, tsy manana intelligence. Zaza enitaona zany teo hoe tena mbola hoe exposé amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia zany mahatonga andreny hoe viol amina zaza, kidnapping amina zaza, sensible be ny zaza rehefa misy aretina tonga aminazy, tsy fantatro ny dokotera hoe inona mahazo amin'ity zaza ity, izy tsy miteny fa tena hoe sarotra be midiagnosté an'ilay aretin'ilay zaza. Raha afatsika resaka spirituel daholo zany zavatra resantsika zany, tena misy hevitra be mihitsy, afaka tena hoe tsika fonitsika ao anatin'izany, tsy ampy ny fotoana. Dia pitsitsika ihany, décortiquetsika ihany ilay fanazavana. Mitombo ny zaza, tonga eo amin'ny ado eo ny zaza. Ao anatin'izay dia mitombo ihany koa ny vatana. Manomboka mamboatramboatra sanga, manomboka mijerijery fitaratra, adiny 3 adiny 4 eo amin'ny fitaratra eo foana, manety volo, manalava tanana, manao make-up, manamboatra nono ny vehivavy, bika ny lehilahy sy ny sisa rehetra ohatran'izany. Fa ny esprit tena eo présent en tout moment foana. Ilay fanahin'ny démonie. Ary miantorehany iny zaza iny, zay ry havana le danger be mihitsy.
Ary zay foana ny mesazintsika hoe ny tokantrano anankiray dia tsara indrindra izy, ary tena tsara foana mametraka ny fiainany, mametraka ny fiainany ankonina eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mitondra mbavaka foana ny vady aman-janaka, manao selula arak'izay tratra, tsy mora io misy fotoana tena hoe misy fahalainana, misy fotoana tena hoe par rapport amin'ny occupation sy ny zavatra ohatran'izany reraka ny tena fa batay izany, nofo manohatra ny fanahy, épreuve daholo zany. Ary zany zavatra rehetrarehetra zany tena hoe miandrika endritoana amin'izany dia volony daitay amin'izany hoe io fa reraka, io fa tsy manam-potoana ny vavahana, io fa izao, fa zany teny aminao au moment précis mihitsy mandavo ny zanakao Satana. Dia toetsika ny resaka le hoe zaza mitombo izy, mitombo vatana, mitombo, hitanareo le zaza manomboka eo dao izy dia lasa somary violent, tsy manana saina sy fieritreretana izy hoe manimba olona izy na mandratra olona, lasa tia bagara ny lehilahy, ny vehivavy lasa tia mifaninana, lasa coquine, lasa mpampidiradira vatana, fesse en l'air, efa resaka esprit daholo eny. Efa resaka esprit daholo eny. Amen. Ary eo indrindra ny mila n'ilay encadrement ngeza be. Ny tena izao dia nandalo fahaditrana tahaka antsika tsiraray avy, betsaka ny ralahy natitra fa misaotra ny tompo lehibe naveran'ny tompo tao anatin'ny lala mahitsy ary miaina batay foana, miady foana. Za hatramin'izao dia mbola mametraka fanontaniana foana hoe mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mora, tena sarotra. Tena sarotra, zava-miafina lehibe zany. Baiboly no manambara an'izany. Tsy taky nefa nahazo sady ozy Paoly fa misaotra ny tompo ny amin'ny azonany ary midery ravoravo amin'izany foana ny voko misitraka an'izany. Dia mandiny tena isan'andro isan'ora. Iverina amin'ilay ohatra teo sika. Miditra ado le zaza. Dia ohatran'izay koa izy rehefa miditra maturité, miditra à l'âge de 18 ans zany resahako hoe manomboka mahaleo tena ny zaza eo, fa tsy zaza ntsony fa tanora amin'izay zany, mahaleo tena ho nivoan'ny lalàna sy ny sisa rehetra. Dia miova indray koa ilay esprit mianime anazy any, tonga lasa manana autorité izy ao an-trano, lasa tsy tia miainao zany ntsony izy hoe ianao ray aman-dreny, lasa sanatria zany hoe rebelle. Tsy fantatro raha dinihanareo zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa za miteny antsika fa misy resaka esprit daholo ao ambadika izay misy esprit mibalanse an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary everiko foana hoe izay ry havana ny mahatsara n'ilay hoe apetratsika amin'Andriamanitra foana amin'i Jesosy Kristy ny fiaina tokantranontsika. Limitentsika ny kasy. Tiako tenena amin'izay hoe limitentsika izay ny kasy dia ny porte ouverte rehetra ahafahan'ny Satana mahazo toerana ao tokantranontsika zany dia limitena arak'izay tratra. Namana tonga ao an-trano fidividina, satria indraindray ireny namana ireny mitondra esprit micontaminé ny zaza namany reny zanatsika mandeha any an-tsekoly, any am-pianarana, any amin'ny sehatra fanatanjahantena sy ny ohatran'izany. Je vais sortir avec quelqu'un ou avec quelqu'une. Misy esprit micontaminé daholo any ambadika zany rehetrarehetra zany. Ary mila mailo isika ray aman-dreny, satria isika ray aman-dreny no nomena fahendrena, nomena fahalalana ny amin'izany. Isika ray aman-dreny no mpialo lalana, isika ray aman-dreny no fanilo mampita n'la fahendrena Jesosy Kristy ho an'ny zanatsika, ary diditsika izany. Ary zay hoe le manome imazy an' Jesosy Kristy sy ny zanak'Israely. Tena ny fahoriam-po zany, Andriamanitra tsy manana fahoriana fa noho i Jesosy Kristy naka endrika olombelona dia niainan'izay fahoriana zay. Ary tena hoe ory mihitsy Jesosy Kristy tamin'ny vahoaka jiosy. Tena nisy fotoana Jesosy Kristy ny teny ohatran'izao hoe raha mba tany amin'ny
lozanareo korazina ozy raha mba tany amin'ny firenena hafa ohatra hoe tsy fantatro tany amin'ny comparaison ny ataontsika eto ohatra hoe raha mba tany amin'ny sinoa mpihinana alika sy mpihinana olitra na tany amin'ny tavaratra na tany amin'ny je ne sais pas tany amin'ny zoulou africaine reny le cannibale reny raha mba tany zany ny asa soa nataon'i Jesosy Kristy tena tsapao am'izany ngeny alahelo Jesosy Kristy ao anatiny ao manana zanaka maditra Hebreo fa mba raha mba tany amin'ireny firenena ireny ny asa soa zany atao tamin'ny vahoaka Israel zany hoe Jesosy Kristy zany hoe de tena manasongadina mihitsy lay déchirement ao anatiny arak'ilay ohatra natsidiko tany am-piandohana teo tsy mora riavana ny manana zaza maditra. Taditsika tsara ny lioka toko 5 momba n'ilay zanak'adala. Itsika rehetra ny tantara hoe nisy zanak'adala nisy ray nanan-janaka anankiroa de ny anankiray tamin'ireo nangony ny arenina dia nisitaka ny ray aman-dreny izy. Resaka le mitoy amin'le ohatra niraisika teo zay hoe rehefa misy ny tanora rehefa manomboka 18 ans izy de toy ny efa misy esprit miforona ny anatiny hoe mahaleo tena, manana autorité izy, manana ny connaissance absolue izy indray no mandidy ao an-trano, izy no mametrapetraka, izy no ceci là. Ohatran'izany efa resaka esprit zany. Dia nisitaka tamin'ny ray aman-dreny ity zanakalahy anankiray ity. De lasa izy tany rehetra tany nandany ny arenany sy ny fananany rehetra ny parany zay anjarany atao amin'ny ray. Fa rehefa tapitra nefa zay arenany zay tao anatin'ny fandaniam-ponany zafady fandaniam-ponany no lay esprit tao anatiny no lay adalany zany no lay ditrany. Ary nisy fotoana izy tena nihinana voankazo fihinany kisoa mihitsy. Manao zafady mbola tsy tena forma tsara dia tonga saina izy tantarany zanak'adala ny fidinitsika eto de aozy izy iverina any amin'ny raiko fa niratrape azy ny fisainany sy ny fieritreretany fa any amin'ny raiko aozy izy angamba mba tsy mihinana ny sakafo fihinany biby maloto mba tsy matory atatatra, mba tsy klosara, mba en sécurité tsara, mba misy dosy misy zavatra ohatran'izany ao anatin'ny trano na de ataoko hoe trano bongo misy ronono aza mba eo dada eo mama manome teny mamy sy ny ohatran'izany. De no tany izy de rehefa tonga tany izy de lay zanaka tao indray moa zany no somary jaloux za teto niary nanampy anao foana papa pourquoi rehefa tonga io zaza io de no ndray no mampiseho ny émotion anao sy ny fifalianao hoe ity zaza ity efa very ka hita indray efa maty ka velona indray ny solony ny akanjony na sy ny peratra sy rehetra bon image spirituelle moa izy manambara atsika izay efa very tao amin'ny sahany tena dia tonga Jesosy Kristy misy olona anankiray mirenonse ny fahotany manao demi-tour de miverina amin'ny Jesosy Kristy de asiany Jesosy Kristy an'ilay alliance revêtement spirituel ny akanjo sy ny kiraro lay ambarany amin'ny Efesiana toko 9 hitafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra hatramin'ny kasika sy ny zavatra ohatran'izany côté spirituel izay. Fa ny tena tiana ambara amin'izay de hoe ilay fitehirizana eto ny tena message tiako ampitaina amintsika, ilay fitehirizana ray aman-dreny an'ilay zanaka io tena important be mihitsy sady mitondra solution zany eto satria isika ray aman-dreny rehefa manao bêtise ny zanakitsika, rehefa manao fahadalana ny zanakitsika, rehefa manao tsy mety ny zanakitsika de ny émotion atsika no entintsika mananatra an'iny zanatsika iny. Tsy mora zany zavatra resantsika izay fa io indrindra no mila misainto kely isika ary mangataka message any amin'Andriamanitra
fa za miteny aminao fa ny parolina rehetra fananarana ny torohevitra rehetra omentsika eo ka amin'ny anarana Jesosy Kristy na tsy mbola misy efehany tout de suite ary satria isika malemy, isika ao anatin'ny antsoina hoe imperfection tsy tahaka an Jesosy Kristy fanamasina manova fon'olona fa tsy isika dia atao ho tara tsy maintsy miverina amintsika ny zaza iny. Tiana tenenina amin'izay dia hoe tsy le miverina amintsika ny zava-dehibe fa miverina amin'ilay lala mahitsy satria ny zaza dia tsy zanantsika fa zanak'Andriamanitra izy selon plan spirituel. Zanak'Andriamanitra daholo isika rehetra fa noho isika charnel dia mifoha atao anatintsika izay instinct izay hoe zanako zany mandidy amin'io, zany mpananatra amin'io, zany autorité an'io, ny lalàna koa moa mametraka an'izay. Fa isika ray aman-dreny zany rehefa conscient tsara hoe rehefa misy bêtise ataon'io zanatsika io dia ilay tolotsaina avy amin'ny fanamasina no entintsika mananatra n'ilay zaza. Zay dia midika fa ny au-delà Jesosy Kristy no avelantsika hiasa ho an'ilay zaza dia amin'izay fotoana izay nofo tsy mahaleo fanahy fa za miteny amintsika fa misy foana moyen hirattraper ny fanamasina ny fahadalàn'ny zaza iny ary miaraka amin'ny réparation. Ny tena an'izay hoe miaraka amin'ny réparation zay dia hatrany amin'ny resaka salut mihitsy, hatrany amin'ny resaka famonjena ny amin'ny zaza iny. Ary izay zavatra izay no manao chaîne toy vakana mampirindra ny tokantrano anankiray. Zay no nahatonga ny Baiboly nampianatra hoe sambatra ny firenena ny tokantrano manana an Jehova ho Andriamanina. Izao sy ny ankonako izy Josoa dia anompo any Jehova mandrakariva izahay. Alleluia. Ry havana, atreto tsy mora ny manana zaza maditra. Dia tahentsika teo fa mamitipitana isika io dia tahentsika teo ny processusn'izay hoe inona mahatonga ny zaza anankiray aditra. Satria ny zaza dia misy ny développement ny corne, manomboka mitsiry ny vatany, manomboka misy ny hormone izay mibahana sy makatoerana, resaka ara-nofo zany. Baiboly nefa miteny dia hoe izy tsy maintsy mitomba fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Fa noho ny fahotantsika dia mahazo toerana ao anatin'ny chronologie natoraly ao anatin'ny fepotona fitombona izay ao anatin'ny cercle antsoina hoe permissive izay fitombon'ny hormone sy ny vatantsika rehetra, ny cellule ety amin'ny tenantsika izay ka mahatonga ny tenan'ny ankizy anankiray izy bika izy endrika ho attirant ho attirante. Fa izay anefa dia misaisir an'izay ny devoly. Ary selon ny faiblesse ny tsiraray dia micréer ny esprit antsoina hoe ditra ny démonie. Ity olo ity dia tsara bika. Atao misy olona manana faiblesse izy amin'ny fikotiana vehivavy na manana faiblesse izy amin'ny resaka relation, manana faiblesse izy amin'ny resaka intimité, manana faiblesse izy amin'ny resaka pulsion, any amin'ny resaka fitiavana dao na resantsika izany ahafahantsika mametraka tsara n'ilay ohatra. Dia izany chaîne rehetrarehetra izany, izany élément rehetrarehetra izany etsiketsehan'ny démonie amin'ny alalan'ny lamaody, amin'ny alalan'ny cirque, amin'ny alalan'ny kermesy, amin'ny alalan'ny réseaux sociaux, message amin'ny MP, ny groupe X sy ny zavatra ohatran'izany dia fonosan'ilay enveloppe antsoina hoe esprit zaza maditra. Dia tonga maditra ny zaza. Misy ny zaza manararoatra mitsoka ny ray aman-dreny dia lazainy fa kidnapping izy dia sady mitsoka ny ray aman-dreny izy dia any izy no misantatra ny noce de nuit any anefa izy mbola tsy mivady akory any izy vaky mantany anefa mbola toko hoe any izy manao premier rapport sy ny ohatran'izany. Mahitsy be zany zavatra resantsika izany izay anty biblika daholy nandalo an'izany daholo tsika fa mezaka fotsiny tsika mampita message mba ho tsapantsika ny valeur sy ny lanjan'izany hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra any indrindra mba ho tonga saina amin'izany zavatra izany tsika fa ratsy eo mason'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany.
sy ny sisa rehetra, mifokasigara, manolana, mijangajanga, violina kolektifa, mitabasea, petsaka. Deo ihany koa lay resaka fahazazana olon-dehibe ny resantsika tany am-piandohana teo hoe mpitondra fiangonana manao toetran-jaza, ny mpitondra firenena manao toetran-jaza, ray aman-dreny manao toetran-jaza, mampirafy sy ny zavatra ohatran'izany, tsy mitondra vola ao tokantrano raha misefa mamo tatatra, toetran-jaza daholo zany, zaza daholo zany, fa resaka esprit fanaratsy daholo no micrée an'ilay élément isian'ilay déstabilisation amin'ilay ankonana. Ny solution raha avana dia tsy misy afa-tsy ny hoe miverina amin'i Jesosy Kristy amintsika. Tsy misy afa-tsy zay. Ary zay indrindra no antony hidinan Jesosy Kristy hikaseh an'izay, hibrisé an'izay esprit zay, andevina an'izay esprit zay. Ny Baiboly dia miteny hoe ny antony nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia andrava ny asan'ny Satana. Amen. Zany hoe tsika zany mila conscient, tsika zany mila mahafantatra tsara ny valeran'izay hoe mandrava ny asan'ny Satana izay. Fa raha fantatsika ny sens an'izay dia tokony hisy zavatra ifo zany any anatintsika any anosika atsika hiatsampy an' Jesosy Kristy. Zay le miatsampy zay tena hoe tanareo mpanompo sampy, misy sakrifisy ataony mihitsy ny zavatra sarobidy aminy, omby sy ny ohatran'izany, atao moment izy tena mamonjy ladoany foana, mandro be da be, satria izy miatsampy. Zay le miatsampy. Raha ohatra eo am-bivady ihany koa dia hoe io vadinao miatsampy aminao, na izaho miatsampy amin'ny vadiko. Tsika mpivady ao anatin'ny intimité mahay an'izay, azonareo nga manodiko tenenina. Dia misy zavatra mifampitohy ao anatin'izay, misy ranonaina miampita, misy zay le hoe noforay ihany izy roa, misy asambarana, misy tena hoe fahatsapoana, miatsampy. Zany ry havana le miatsampy amin'i Jesosy Kristy. Ary zany no anarako atsika, zany no amoazako ny fomba fijerintsika manoloana ny soratra masina. Fiverenana amin'i Jesosy Kristy, io ny solution, tsy misy afa-tsy io. Ary tsapatsika izay sensa izay hoe miatsampy amin'i Jesosy Kristy izay, zava-dehibe ho azay. Amin'izay tsika tsy mitanisa verset fotsiny ihany fa misy fahatsapatsika ny sensan'ilay verset mihitsy, fahatsapatsika ny lanjan'ilay soratra masina mihitsy. Raha ohatra miteny zao ilay soratra masina mivakitsika teo hoe ny zanaka endry mahafaly ny rainy, zanaka adala mampahory ny reniny, ray aman-dreniny. Dia misy fahatsapana an'izay lanjan'izay soratra masina izay. Fa ilay fampahoriana, ory. Tena hoe mipaika any amin'ilay émotion sy ny aman'ilay ampahoriana, fanahan'ilay ampahoriana, ilay olona ory mihitsy. Tanareo Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe fa diranovana loatra ny fanahiko. Zany hoe misy atsika zaza maditra dia nampahory an' Jesosy Kristy. Nampahory an'Andriamanitra dia tsapan' Jesosy Kristy izay fahorian'Andriamanitra zay, natao tao amin'i Jesosy Kristy zay. Raha tsapanao izay fahoriana tsapan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay hoe fa diralovana loatra ny fanahiko tao Getsemani, toy ny efa ho faty ao izy, nipatrapatraka ny atsembohany, nivadika tahaka ny rà. Hatrany ilay fahoriana. Misy impact amin'ny corps mihitsy. Ara-panahy zany zavatra resantsika izany. Zay raha havana ny azo ambara mikasika ny zaza maditra. Maditra ry havana ny firenena. Maditra ny zaza malagasy. Ny génération tena manao zafady ny génération amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia tena maditra. Wata oera variana amin'ny TikTok, Facebook, ny challenge. Za tena mamerina atsika hoe miverena mandinika ny soratra masina, participer amin'ny activité any am-piangonana. Mahasoa zany. Amin'ny voalohany mety tsy content amin'izany, mety tsy mahazo aina amin'izany ny vatanao. Ny tenako zao dia mitereny ray aman-dreny tao anatin'izany. Namonjy sampana. Chorale kely reny mbola 5 taona 9 taona dia efa tao anatin'ireny. Fa tsapako mihitsy hoe tena ny sauver anaka ilay izy, conserver tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nisy fotoana tena hoe adala. Nisy fotoana tena hoe naditra. Nisaraka tamin'ny ray aman-dreniko mihitsy tena hoe teo amin'izao tontolo izao, tsy mody andro, tsy mody alina, any fotsiny tsy tantara eny intsony zany. Tsy manome voninahitra ny Satantsika amin'izany.
fa nisy fotoana niratrapeana avokoa lay fanabe aza na nataony ray aman-dreny fony mbola kely lay hery ny filazantsara ary izay ny amporosiana antsika ray aman-dreny tsy ny émotion antsika ny hoentitsika mananatra ny zaza tsy mora ho a mirealize an'izay tsy mora manatanteraka an'izay fa anjarantsika ray aman-dreny no mametraka azy ireny ao anatin'ny éducation Jesosy Kristy fa mety mbola tsotsapany ary tsotsapany mihitsy aloha pour l'instant rebelle izy pour l'instant maditra izy pour l'instant mandeha à gauche droite izy pour l'instant fa any andro any volana mety ho tratra ny masotsika na mety tsy ho tratra ny masotsika zany hoe mety efa ho faty any sika fa za miteny aminao fa conserver foana lay herin'ny filazantsara lay salut zany hoe isy vérité iratrape an'ireny zaza maditra ireny ka hitodika amin'Andriamanitra izy resaka salut am'izay ny resaka eo ary mireconnaître tsara izy hoe tena nanao betsaka tamiko ka ny dadako sy ny mamako zaro amin'ny lalana tokony alehany ankizy fa rehefa lehibe izy de tsy ho afaka amin'ny tsony zany Solomona mpanjaka ihany no miteny an'izany bokon'ny Ohabolana mafinatra ny bokon'ny Ohabolana fa feno fananarana sy fampaherezana be da be ao anatin'ny bokon'ny Ohabolana zay ny azonambara androany am'izao fotoan'izao de sura fa misy mihitsy zaza mandehandeha any izy manao ny ataony any afaka mantany amin'ny lehilahy azy na misy lehilahy tena hoe manolana any na tsy fantatro zaza tsy ampitoana manendaka mangalatra sy ny sisa rehetra firena am' Jesosy zay ny afatro zay mety tsy misy impact aminao zany teny zany pour l'instant fa firena am' Jesosy raisy fotsiny ino fotsiny aloha zay hoe miverena am' Jesosy zay sois curieuse fotsiny am'izay hoe ahoana zay hoe miverena am' Jesosy zay hanampy anao any ny fanamasina ary amindra fo amintsika rehetra Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahitra sotrana zay tompo raha mbola afaka ny aino an'izay zavatra napetraka ao taty am-pona izay indray sotra Jesosy Kristy na mbola afaka nandinika an'izay loha hevitra izay koa mikasika ny ankizy zaza maditra eo foana tokoa ianao Jesosy manitsy anay mananatra sy manamboatra anay mba ahafahanay miverin-dalana foana amin'ny lala mahitsy indrindra hatongavanay any amin'ny salut famonjena éternel vie éternelle ohatra nomenao zany fanoharana naseho anao anay zany ray tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy any amin'ny Luka 5:10 aoka izay tompo aoka izay alemby fo alemby fanahy ho tany lonaka iasan'ny teninao ahafahanao mamola volanay atonga anay ho zanakao mpankatosy mpiaina ny teninao amin'ny lafiny rehetra de misaotra betsaka tompo ny amin'ny tombonandro ny tombontsoa ihany koa fahafahana misara sy mampita hafatra tahaka izao voninahitra honao ray tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny alleluia amen mirary soantsika rehetra tain'i Jesosy daholo mirary soa rahalahy tolotra mahafinaritra tain'i Jesosy rahalahy